toko tapaka volan'ny mitongilana ka zay tsy mety arenina. Kabary lainga, kabary tsy marina, tsy maintsy valiana. Zany dia fanambarana nataon'ireo mpanohana ny Andry Rajoelina, diaspora mpanohana ny Andry Rajoelina na Diamara aty Europa izany. Nde raha antsika mahita inona no voalaza. Ny fikambanana sy ny antoko politika ary ny olo-pirenena tsotra mila ravinahitra eto Europa dia mampafantatra ny be sy ny maro fa nanapa-kevitra ny ampivondrona ny heriny sy ny tanjana ny diaspora maro anisy eto Europa ka nanangana ny vondrona lehibe iray antsoina hoe Diamara na alavaina amin'ny hoe diaspora manohana any Andry Rajoelina. Ireto avy ny tanjon'ny vondrona Diamara: anohana ireo paikady mpampandrosoana aroson'ny filoha Andry Rajoelina ka hitondra ny anjara brikiny ho tanjaka ara-toekarena ho an'ny Madagasikara, anohana sy ampirisika ny malagasy anaja ny androm-panjakana misy, ampirisika ny malagasy hanao anatin'ny fitoniana politika marindrano na ny stabilité politika, fandriam-pahalemana ary tontolo miteraka famokarana, hitondra sy hanorevitra ary izarany traikefany ho an'ny malagasy sy ny fitondram-panjakana Diamara eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana, anohatra ny fanakorontanana amin'ny endriny rehetra na aty avelana na amin'ny Madagasikara ny Diamara. Momba ny raharaham-pirenena, tsy pahan'ny Diamara ny fikasan'ny olom-boafidy vitsivitsy hitondra fanakorontanana izay mendrika fanonganam-panjakana. Ho an'ny Diamara dia ny fifidianana ara-demokratika ihany ny lalana hakana fahefana, fa tsy amin'ny herisetra, tsy amin'ny fanakorontanana, tsy amin'ny fanosongozonana. Ny taonan'ny malagasy ihany koa tsy andairany tsao sy ny laingy izay afafon'ireo mpanohatra any amin'ny réseaux sociaux toy ny hoe tsy ho tonga any Madagasikara ny filoha frantsay Emmanuel Macron, nefa dia raha antsika nahita fa tonga somatrara tany izy. Mampirisika amin'ny malagasy rehetra indrindra eo any amin'ny faritra mba hayanaroroatra ny fampandrosoana isa-paritra izay apetraka amin'ny fanjakana. Ezahana ihany koa ny tsisin'ny faritra zanak'ala hafa intsony. Mahakasika ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany, ny Diamara dia miderany ezaky ny fitondrana malagasy tarihan'ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fanandratana avo ny lazan'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny fanatotosana ireo fivorim-be tany Madagasikara dia azo adika ho fandresena diplomatika no sady fatokisan'ny fianakaviam-be pirenena ny totondra amin'izao fotoana izao. Mandalo fotoan-tsarotra tokoa izao tontolo izao ka ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena mety azahoan'ny Madagasikara tombotsoa no imasoana ankoatra ny fanararotana ny fifandraisana maro lafy na koa ny multilatéralisme. Azo avadika otrikairena na koa opportunité ho tombotsoan'ny Madagasikara ny fahasahiranana lalovana izao tontolo izao. Ny famokarana amin'ny mpilaminana ihany no fanafody amin'ny ady amin'ny fahantrano ka tongavantsika amin'ilay fitenenana manao hoe Madagasikara tsy maintsy mandoso. Ka ireto avy ireo antoko mandrafitra ny Diamara. Iaraka isika tanora malagasy vonona Frantsa, tanora manolo tanana Frantsa, Union pour l'émergence de Madagascar, tous ensemble pour Madagascar, Freedom, Aide France, tena namana miarady. Masina ny tanindrazana. Lainga voalohany. Diaspora maro anisa eto Europa taiza moa nareo reo. Firenenan'ny Europa aiza. Eto Frantsa ve sa aiza. Satria raha nisy ny azo lazaina fitsapana an'izay hoe iza ny maro anisa amin'ny diaspora eto Europa izay dia nisy ny fitsapa-kevitra ho an'ireo diaspora eran'ny Europa mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2014. Ka tamin'izany ny valin'ny fitsapa-kevitra ny fifidianana
akolaka zany dia 500 no vato azony Ratjoelina. Maro anisa taiza ny olona mahazo 500. Maro anisa taiza ny olona nifidy nahazony 500. Ka eo indrindra zay no antony tsy amelana ny diaspora malagasy fidy maneran-tany. Firenena rehetra de mahazo mifidy daholo ny diasporany na aiza na aiza. Zay zo zany, zo fototry ny diaspora zay isan'ny vahoaka malagasy. Eto Frantsa sy manerana ny Europa de na eran-tany de tsy avela fidy satria mpanohitra sy tsy tia Andry Rajoelina ny maro anisa. Fa lainga ny filazana fa ny dia mara dia maro anisa. Momba ny raharaham-pirenena, tsy dia mara ny fikasan'ny olom-boafidy vitsivitsy hitondra fanakorontanana izay miendrika fanonganam-panjakana. Ho an'ny dia mara dia ny fifidianana ara-demokratika ihany ny lalana akana fahefana, fa tsy amin'ny herisetra, tsy amin'ny fanakorontanana, tsy amin'ny falozongozonana. Malagasy naneno indrony ny bes teo raha heninareo fahadisoana faharoa voalazany reto vondrony dia mara reto dia filazana fa tsy pahany dia mara ireo olom-boafidy izay mitarika fanakorontanana miendrika fanonganam-panjakana. Tsy maintsy zay foana miverina amin'ny reto piso leraka ny Rajoelina reto. Nareo ny nevin'ny fanonganam-panjakana, tsy nisy zany coup d'état zany teto amin'ny tanin'ny firenena malagasy. Hatramina Madagasikara, ratsy Rajoelina tamin'ny taona 2004 zay namposin'ny Frantsay anongana filoha lany ara-dalàna. Ka tapitra eo aloha ny resakareo, tsisy antony intsony zavatra lazainareo satria mandainga kitsirano zao nareo mpanongam-panjakana no misiketa sy miapangany sasany anongam-panjakana. Ny olona fanakianana no ataon'ny olona fa tsy fanonganam-panjakana. Ary faharoa manarak'izany na fantelony zany ny laingana ataonareo dia ty resaka fifidianana ara-demokratika ihany no lalana akana fahefana, fa tsy amin'ny herisetra na amin'ny fanakorontanana sy ny fanozogozonana. Ory zalahy, so de ataoko hoe inona ny ilazana anareo fa de resaka fifidianana ara-demokratika. Fantatrareo fe ny dikan'izany zavatra teneninareo zany aloha hoe demokratika. Taiza nisy fanajana ny demokrasia teto Madagasikara nanomboka 2009. Fa taiza nareo tamin'ireny resaka doublon reny. Tsy ahivoko anareo fa ny filoha lefitry ny seni Rakotonarivo nanambara, nanao fanambarana, nanao vavolombelona fa nisy doublon 2,5 sy 2,000 sy 4 sy 1 sy 1 tapitrisa zay nasaina ny fidy olona tsy ara-dalàna zany, olona tsy misy ny fidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 20 sy 2,000. Ary farany teo tamin'ny fifidianana mera nanerana Madagasikara dia nisy ordonnance fopla, zany hoe tsy ara-dalàna 500 sy 4 olona nasaina ny fidy, olon-tsotra, zandary, miaramila, ny fidy tsy ara-dalàna. Ka eto de efa milaza aminareo fa tapitra, tsy misy ilana azy io fivononanareo, fikambananareo dia maro io, satria zavatra miorina amin'ny lainga
ohatry ny olona toananareo ihany de irainlainy zany ka ajaniko eo ny resaka fa mbola be de be lava be tsy misy andanina lera fa zavatra tsy misy antony io resaka dia maranareo mandra-piona dia tapitra teo ny aminareo.